eo ambany fahin'Andriamatoa Ministra ny Assistance Fitsaram-pahefana Tokely Justin, Andriamatoa Ministra mifampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary mifanjifana Edgar Razafindravay, Ramatoa Ministra ny Asa Tanana sy ny Aitaora Tsiraka Sofia, eo ambany fitarihan-Andriamatoa Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena voafita amin'ny faritany Tomasina na Armand Wilson Lucien Irma, ny faritra Tsinanana, ny commune Ambonivohitra Tomasina, ny tranobe ny varotra sy ny indostria, ny fitaliavam-paritra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary mifanjifana miaraka amin'ny la fabrique dia manolotra ho antsika foire économique et commercial atao miketrika 2024 izay atao eo amin'ny arabe ny fahaleovantena ny Tomasina ny voalohany, faharoa ary ny fahatelo Desambra 2024 izao manomboka amin'ny valora sasany maraina ka hatramin'ny valora alina. Etsika maro no hitanao mandritra n'izany. Varotra sy fampiratiana isan-karazany izay andraisan'ireo orinasa vaventy sy ireo tanora mpandraharaha avy eto amin'ny faritra Anjara, famelabelaran-kevitra maro samihafa momba ny fandraharahana, hisy ny fampisehoana ataon'ireo artista isaky ny hariva. Foire économique et commercial atao miketrika 2024 ireo mpanohana ofisialy Ambatovi, GIZ, ireo mpanohana, ireo mpiara-miasa, mandroso miaraka ho an'ny taranaka, akagny miaro fa tsy misy vidim-pidirana.